Zany ny bokin'ny Efesianina no iarahantsika mamakivaky mandritra ny herinandro maromaro vitsivitsy. Ty fampianaran'ity dia nomena lohateny hoe Kristy ao amin'ny zavatra rehetra. De ny bokin'ny Efesianina dia mizara anankiroa lehibe. Ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo dia miresaka ny amin'ny finoana, ary ny toko fahaefatra ka hatramin'ny toko fahaenina dia miresaka ny amin'ny fitondran-tena. Ka dia hiaraka mamaky isika ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izany. Rehefa hitanao dia hiaraka mamaky isika an'izany teny voasoratra ao izany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana anie Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Araka ny nividianana antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa nitendrendra teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan'ny fony ho fiderana ny voninahiny fahasoavana, izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavana, izay nataony beo antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantarany ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany. Ahatanterahany ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy na any an-danitra na etỳ antany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan'ny fony, mba ho fideranany voninahiny izahay izay nanantenan'i Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny famarinana dia ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny ray masina, saotra noho izany teny fahamarinanao izany. Androany ilentehanay bebe kokoa ao amin'ny finoananao, ny fahalalana ny teninao dia mampipetraka anay amin'ny toerana marina indrindra ao amin'ny finoanay anao. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no angatahanay ny fiasanao any anatin'ny fonay, amin'ny fandrenesanay, amin'ny fitsakotsakoanay izay ambaran'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De miditra amin'ity boky vaovao ity isika rehefa avy namakivaky ny bokin'ny Nehemia tao amin'ny fampianarana hoe miara-manangana ny manda izay efa rava. De izao indray isika miditra amin'ity boky ity, ahita bebe kokoa any Kristy ao amin'ny zavatra rehetra izay rehefa namaky isika nio andalan-tsoratra masina io dia tena izay mihitsy niverina impiry Jesosy Kristy, Kristy Jesosy tao anatin'ny io andininy 7:12 izay novakiantsika io. Voalohany io jerentsika dia ny toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa izay miresaka ny fiarabana sy ny fampidirana nentin'ny i Paoly ho an'ireo tompiny tao Efesosy reto, impito miverina la hoe Kristy Jesosy na Jesosy Kristy ao anatin'ny andalana izay novakiantsika teo. Ary ny telo amin'ireo fito ireo dia ao amin'ny andininy anankiroa voalohany. Ary mino fa tsy kisendrasendra ny nakanan'izay lohateny izay hoe Kristy ao amin'ny zavatra rehetra, satria tena ivony ity epistily ity mihitsy Kristy sy ny filazantsarany. Ary noho izay mihitsy no tokony hananantsika kristianina tsiraray avy na ny fiaraha-miangony ny mpino fotoana tena hoe ahitana an'izany hoe miivo ao amin'Andriamanitra na teocentrika, miivo ao amin'ny Kristy, kristocentrika, ary
gospelcentrique na hoe mivo amin'ny filazantsara izany, ny fiainantsika na ny fivavahana, ny fiaraha-miangona, ilay fotoana mihitsy io resahako eo, ilay fideranan'Andriamanitra, ilay fivavahana any am-piangonana sy ny sisa de tena tokony ho anana n'Andriamanitra ho ivony, anana ny Kristy ho ivony, ary anana ny filazantsara ho ivony ao anatin'izany. Paoly, apôstôly ny Kristy Jesosy hozy izy. Ny apôstôly de midika hoe nohirahana na hoe nalefa niaraka tamina iraka. I Paoly lay nohirahan'i Kristy Jesosy ho any amin'ny jentilisa. I Paoly sy Barnabasy raha tadiditsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 de hoe tena hoe atokany anao zay asa ny atsoko azy. I Paoly sy Barnabasy de tena hoe ho apôstôly na ho mpitondra hafatra amin'ny jentilisa izany. Kristy Jesosy rehefa tamin'ny Paoly andeha hanenjika ny fiangonana anagadra zay mino an' Jesosy Kristy lalany andeha ho any a Damaskosy de nahajamba azy tanatin'ny fotoana maromaro ny fionany taminy ary napahiratra azy ihany koa rehefa afaka teloana tahaka ny hoe taratry ny fahajambany ny lalana no raisin'ny Paoly teo aloha teo na de nafanafota amin'ny fitiavana an'Andriamanitra azy izy. Hitanareo ny fahafanam-po tsy midika foana hoe ao anatin'ny lalatsara ianao, fa mety mafanafo ianao amina zavatra zay mety tsy araka an'Andriamanitra tahaka ny Paoly zay tena hoe nieritreritra ny tena no tena mahiratra kanefa nijamba izy. Nomen'Andriamanitra ny fahefana amin'ny mahiraka anazy zay, maha-apôstôly azy zay i Paoly, ary narosony zay hoe Paoly apôstôly ny Kristy Jesosy. Tiako ampitsahivana anatin'izay hoe ie Paoly nahazo iraka manokana fa izasy ianao ihany koa nahazo iraka raha efa mino an'i Kristy Jesosy isika de nahazo ny fanirana isika ho iraka any amin'ny toerana rehetra zay nametran'Andriamanitra antsika ho vavolombelon'ny filazantsara ary ho mpitondra ny hafatra ny filazantsara, hafatra ny fanantenana any amin'ny zay misy atsika rehetrarehetra any. Ary tsy zay ihany, tsy hoe mpitondra ny hafatra fotsiny fa hanao mpianatra ihany koa zay zavatra adidy lehibe napetrak'Andriamanitra ho asoanao izany. Paoly apôstôly Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra hozy izy, tsy ny sitrapony ary tsy ny sitrapon'ny mpianatra fa sitrapon'Andriamanitra mihitsy na apôstôly azy. Tiako hitantsika ao anatin'izay de hoe ny fiantsonantsika tsiraray avy eo amin'ny toerana anankiray na eo amin'ny asa anankiray na eo amin'ny asa fanompona anankiray de tokony hahita foana isika hoe sitrapon'Andriamanitra ny maha-eo atsika na eo amin'ny toerana zay misy atsika am'izao fotoana izao, ary tiany isika hiasa hitombo eo ary hamoa arak'izay sitrapony eo amin'izay toerana izay. Raha tsy eo amin'ny sitrapony isika no mitoetra na hoe miasa na manao ny asa fanompony de tena hoe lasa momba ny zavatra ataontsika, lasa asa maty ary tsisy dikany izany. Misy toerana tsy mora zay ametrahan'Andriamanitra anao am'izao fotoana izao, mety ho ianao hoe tena tsy zakako zao, tsy mety amiko zao, fa nefa ny tiako ianao tena hoe tsy hiala raha fantatrao fa sitrapon'Andriamanitra ny maha-eo anao, mety eo amin'ny sehatry ny fianakaviana na mety eo amin'ny sehatry ny asa na eo mety amin'ny sehatry ny asa fanompony de tena hoe aza miala fotsiny tsotro zao fa tena hoe rehefa fantatrao fa sitrapony de tena hoe mahereza ary anome hery anao ane izy ao anatin'izany. Fantatro hoe tsy mora fa tena hoe ny tompony ho herinao ao anatin'izany ary amokatra foana ny zavatra ataonao rehefa eo ambanin'ny sitrapony ary fantatro hoe noho ny sitrapon'Andriamanitra no maha-eo anao. Mamangy ny olona masina hozy izy Paoly. Tiako ampitsahivana antsika hoe tena hoe raha mino an' Jesosy Kristy ianao de ianao zay olona masina izay, tsy hiandry ianao faty de hanome fahagagana maro isan-karazany rehefa mivavaka aminao ny olona zay vao hoe olona masina. Ny tombotsoa lehibe omen'Andriamanitra antsika zany hoe rehefa mino an' Jesosy Kristy de nomeny an'izay fahamarinany zay ny fijeriny atsika ary lasa olona masina izasy ianao. Ny zareo Efesosy no nanoratan'ny Paoly teto izany, noho ny fahafatesan'ny olona anankiray sy ny fitsanganan'ny olona anankiray, ny fahagagana nasehon'ny olona anankiray de tsy iza fa Jesosy Kristy tompo no nahatonga aso anao
masina sy ho marina eo anatrehany, ary noho ny finoana an'izany asa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany no nahatonga asa ianao ho masina sy marina. Ary ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia hozy izy Paoly hoe Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy no nanome ny fahasoavana sy fiadanana ho an'ny olona masina. Izy no mamatsy fahasoavana aretantsika ary fiadanana hitohizantsika ho aminy. Ary inoko fa nilan'izy ireo zany fahasoavana sy fiadanana zany tamin'izany fotoana izany noho ny karazana tsindry maro isan-karazany amin'ny fanenjehana maro isan-karazany amin'izay mifikitra amin'ny Kristy Jesosy. Nareo ve tsy mahita hoe tena vao maika mbola mila bebe kokoa an'izany isika amin'izao fotoana izao. Rehefa mijoro amin'ny maha-kristianina anao ianao dia voahenjika, rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tahaka ny hoe ianao no adala, ianao no tsy misaina. Zay mihitsy ary mitsombadika ambony ambany ny zavatra rehetrarehetra. Dia hozy izy aho hoe mahereza ary ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ray sy Jesosy Kristy Tompo ao anatin'izay fijoroanao ho vavolombelon'i Kristy izany. Ao anatin'ity andalana tsoratra masina ity dia misy harena anankifolo be zao no nomena tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy ilay tompontsika ho lasa anjara lovantsika tsiraray avy. Dia ndao hiaraka hamakivaky an'ireo fitahim-panahy anankifolo ireo zay anananao rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy, ary tiako ampitsahivina anao, tiako iorenanao, aza miorina amina tsy haiko développement personnel hoe ianao no zao na ny resaka fomba fisainana new age sy ny karazany, fa tena hoe aoreno anatin'ireto fahamarinana ireto ny mombanao rehetrarehetra izany. Voalohany ao anatin'izany, ao anatin'ilay fitahim-panahy rehetra nitahiana ny mpino tsiraray avy, dia hoe nisafidy atsika izy araka ny andininy faefatra. Nalaza be teo aloha teo ilay fomba fiteny hoe merci d'exister, fa ho anahako dia mila fanitsiana zay hoe merci d'exister, zay hoe merci Dieu de t'avoir fait exister. Zay angamba ny tokony ho fiteny kokoa. Tsara ny makasitraka ny hafa fa tandremo so mivilana isika, ka lasa hoe ny olona indray no fantohana bebe kokoa no ilay mpanome. Te-hampahery ianao sy te-hampatsiahy ianao androany hoe safidin'Andriamanitra manokana ianao. Fantany fa olona tsy mahatoky ianao ary olona mpivilivily, fa nifidy atsika izy hozy izy i Paoly tamin'ireto Efesiana ireto, ary mampatsiahy ianao zay mihaino ihany koa hoe nifidy, safidin'Andriamanitra ianao. Fa tsy hoe safidy, safidiny fotsiny tsotro zao fotsiny, fa tena hoe hatramin'ny fanorenan'ny alohan'ny fanorenan'izao tontolo izao dia efa nifidy ianao izy, manambara an'izany eo amin'ny andininy manaraka eo. Fa zay hoe safidiny fotsiny tsotro zao zay isika tokony zavatra iravoravoko, iravoravonao. Rehefa nifidy ny zanak'Israely izy, araka ny lazainy ao amin'ny Isaia 1:7 dia hozy izy hoe tsy mba ho ariany zany zay safidiny, ary tokony iravoravonao zany, tokony falianao zany hoe rehefa safidin'Andriamanitra ianao dia tsy mba ho ariany zany ianao, fa ampanantenana zay lovaitsika ao amin'Andriamanitra. Zany teny fikasana zany hoe zay ny fidiko dia tsy mba ho ariako hozy izy. Nifidian'Andriamanitra isika, nifidy antsika izy. Faharoa manarakaraka an'izay, no hamasininy sy tsy manatsiny eo anatrehany isika, mbola amin'ny andininy faefatra io ihany. Tena mampioraka zany teny zany hoe misaotra Andriamanitra fa no hamasinina ao fantatro fa tsy izany mihitsy, tsy olona masina, tsy masina, fa nomenao ny fahamasinanao araka an'ilay noresahako teo aloha teo. Zahako zay olona feno fialonana, zahako zay olona feno tahotra, zahako tsy madio fisainana, nefa nambaranao fa tsy manatsiny eo anatrehany aho, eo anatrehanao aho. Zany mihitsy ny toerako sy toeranao rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany mihitsy no fitahiana nitahiana asy ianao, hoe no hamasiny, tsy hanatsiny eo anatrehany izasy ianao. Natokany, zay moa ny dikan'ilay hoe no hamasinina zay, ny voatokana, ary ihany koa tsy manatsiny eo anatrehany izasy ianao. Zay ny faharoa. Fahatelo amin'ny andininy fahadimy dia nanendry atsika izy. Ao amin'ny Romanina 7:7-20 ka hatramin'ny 7 dia mamerimberina antsika an'izay hoe notendreny zay. Hozy izy hoe satria ireo zay fantany mialoha ny zavatra rehetra izasy ianao, notendreny hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho laimatoa amin'ny rahalahy maro izy, izay notendreny mialoha no nantsony koa, izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy nomeny voninahitra koa. Le teny fototra eto anatin'ilay hoe notendreny dia hoe proritso,
na hoe nasiana marika de nomelo antoka lehibe zany ny amin'ny zay zavatra nomen'Andriamanitra antsika de ilay famonjena hoe tsy iovaova hevitra zany Andriamanitra satria efa nasiany marika de nomelo ianao ary atry ny ela no tendreny ao anatin'izany rehetrarehetra zany nasiany marika ianao miazona an'izany fanendreny izany hatramin'ny farany izy antoka lehibe zany raha lasana vavy manaraka izay nanangana antsika ho zanany izy ao amin'ny andininy fahadimy any endre manahoana ny fitiavana nation ray de ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra tena zany tokoa isika minoako fa tena anatin'izao fiainona io zao de tena avaozan'Andriamanitra ny fahatsapanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ary tokony avaozanao ihany koa ny fahitanao ny ray izy de ray tonga lafatra tsy tahaka ny raytsika eto am'izao tontolo zao eto hoe mandiso fanantenana indraindray na manararoatra indraindray de tena mampiorikoditra mihitsy hoe misy raim-pianakaviana mahavita manolana ny zanany mety ray tsy manam-pitiavana ny eto am'izao tontolo zao mety kamila mety tsy mandray andraikitra fa tsy zany lay ray zay nanangana antsika ho zanany avaozy ihany koa ny fiandrandranao amin'ny mahazanaka natsangana anao satria mety hoe indraindray anao mbola tsy mahay mitondra tena ma hoe zanaka natsangana zany de indraindray mieritreritra hoe tsy tianao ny ray aman-dreninao na mieritreritra rainao moa zany rainao satria ray Andriamanitra ray no resahako eto tsy tianao ny rainao tsy mahay lasa miangoto fity ianao nefa n'izy de tena hoe tonga lafatra amin'ny fity zay omeny anao de aoka ianao tena azo antoka ao anatin'izany hoe fananganana anak'izany hoe tena natsangana tahaka ny zanaka tokoa ianao rehefa natsangany ho zanany manaraka an'izany ao amin'ny andininy fahaenina de hoe nataony ho fiderana ny voninahiny izy zasy ianao ary tena hoe miverina na indroa eo ty iteny ty hoe ho fiderana ny voninahiny ty isika ny voninahitr'Andriamanitra de tena zavatra saropady ho azy mahasaro-piaro azy mihitsy ary nefa ny isika no nataony ho fiderana an'izany voninahiny zany zany hoe tena mahazo antoka tsara ny amin'ny safidiny izy rehefa nifidy anao rehefa nifidy ahy ka tena nasa nampiaro atsika nampifangaro atsika amin'ny voninahiny ary ho fiderana ny voninahiny izasy ianao tsy tanjona ho tratrarina akory azy ilay hoe ho lasa fiderana ny voninahiny izasy ianao fa tena hoe toerana efa nomena atsika tsiraray avy noho i Kristy Jesosy zao koa ny tiako fantaritsika hoe tsy marefy ihany koa zany voninahitr'Andriamanitra zany ka hoe ho mora simba anao fa miorona ao amin'Andriamanitra ny voninahiny zany amin'ny maha-izy azy ihany koa raha ny tena izy manaraka an'izay no asoavin'Andriamanitra isika amin'ny andininy fahaenina ihany teny fototra hitantsika ato hoe tsary to nampahita fity atsika izy na de tsy mendrika akory ary isika tahaka ny Maria izay nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra no ny famindrapon'Andriamanitra dia nahazo fahita-pity ary nanasoavana atsika de tsy iza fa i Kristy Jesosy rery ihany io lay atao hoe fahasoavana amin'ny teny anglisy izy de hoe unmerited favor fahita-pity tsy mendrika tsy tokony ho atsika akory arany fa nefa nomena atsika ao amin'ny malala ozy izy ny ten'Andriamanitra zany hoe noraisina tampitiavana isika sy tampifaliana amin'ny maha zanaka atsika natsangany zay ary no asoaviny tao amin'ny fahasoavany andininy fafito navotany sy navelany isika rany Jesosy no natao ho avitra tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka araka ny Hebreo 7:22 manana hery miantoka ny mandrakizay mihitsy io raha zay nalatsaky Jesosy Kristy io miazona ny famelan-keloko sy ny famelan-keloko ao nataony ho be ho atsika zany ozy izy zany hoe natobaka mihitsy tao amin'ny fahendreny sy ny fisainany rehetra tsy manao kitotoa Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy Andriamanitra fa tena natobany mihitsy zany famelan-keloka sy fanavotana izany manaraka izay nampahafantatra atsika zava-miafin'Andriamanitra isika ozy izy no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra na de ny zava-dalina izay eo amin'Andriamanitra azy Korinthiana 2:2-10 popopo zao tontolo zao mitady zany zavatra miafina izany any amin'ny toeran-kafa any amin'ny fanompo-tsampy any amin'ny na moderna io na tranainy any amin'ny fomba maro isan-karazany any amin'ny fahafinaretana no mety hitadiavany zava-dalina diso lalana izy fa eto de tena nampahiratany fanahy masina ny masoko sy ny masom-panahinao
Ozy izy Jesosy eo amin'ny Marka 4:1-10 hoe ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny amin'izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana mba hijery mandrakariva ihany izy nefa ny tsy hahita, ary andre mandrakariva ihany izy nefa tsy mahafantatra fandrao hibebaka izy ka avela ny elony. Ozy isika hoe tena henjana koa Andriamanitra, fa Andriamanitra souverain izy, tsy refesy mandidiny amin'izay tiany atao izy, tsy araka ny fomba fijerintsika, tsy isika no mametraka hoe Andriamanitra tokony ohatr' zao fa izy no mametraka amintsika hoe izy izy. Andriamanitra tahaka ny ahoana izy, ka zay ny fomba fiasany, de anjaranao no mifaly rehefa navotany ao anatin'izay ary miezaka mampafantatra an'ilay Andriamanitra ihany koa amin'ny hafa mba hiratany masony ary ibebahany sy atsapany an'izany famelan-keloka izany. Raha tsy ny fanahy masina no mampihiratra ny mason'ny olona anankiray, tsy hahita an'izany hoe zava-miafina amin'Andriamanitra na ny zava-miafina fanjakan'Andriamanitra izany izy. Manaraka izay, nanao atsika holovany Andriamanitra amin'ny 1:20, mangataha amiko de omeko anao olovanao izy ny jentilisa ary fanananao ny tany rehetra, na ao amin'ny Salamo 2:5, tena hoe mesianika io salamo anankiray io, miresaka ny amin'i Jesosy ary nomen'Andriamanitra an' Jesosy olovany ny zavatra rehetra, ny olona rehetra avy amin'ny fireneny samihafa araka an'io teny io izany anjara lovany isika, ary isika ihany koa dia manana azy ho anjara lova zany hoe tena samy fitahiana ho an'ny tsiraray avy isika. Manaraka sady farany de hoe nasiana tombo-kase izasy ianao. Ny tombo-kase de manamarika ny authenticité na ny mahatena izy ny zavatra anankiray. Rehefa mahita hena misy tombo-kase ohatra isika any amin'ny mpivarokena any de tsy manana iainy amin'ny fahatsarana io hena io. Teo anatin'izay hoe tena ny fahatsaran'Andriamanitra tao amin'ny Kristy Jesosy no nomena antsika ary nasiana tombo-kase isika tamin'ny fanainy masina, nanamarinana antsika ary nahatonga antsika ho mino ny tenin'ny fahamarinana, ny filazantsara ny fahasoavana, nanamarika an'izany tombo-kase izany, ny finoantsika an'izany hoe fahamarinana izany. Ny fanahy masina moa zany no tena manao ny asa feno ao anatiko sy ao anatinao, nandresy lahatra antsika hinoantsika an'izany hoe filazantsara ny fahasoavana izany. Tena fitahim-panahy lehibe. Mbola misy anankiray ao amin'ny 4:12 hoe izy no santatra ny lovantsika. Mbola fitahim-panahy manaraka ihany koa izany, fa tapitra ny fotoana zay nafahantsika mifampizara teto, fa de tena ampatsiahy anao ako ataoko fintina le izy teo hoe tena nomena fitahim-panahy betsaka isika ao amin'ny Kristy Jesosy, nifidy antsika izy, nanamasina antsika izy ary nahatonga antsika tsy manatsiny ao an-datrehany, nanendra antsika izy, nanangana antsika ho zanany izy, nanangana antsika ho fideranany voninahiny izy, nanasoa antsika tao amin'Andriamanitra izy ary tao amin'ny Kristy Jesosy izy, ary navotany isika, navelany isika, nampafantatra antsika zava-miafin'Andriamanitra, nanao antsika holovany Andriamanitra ary nanisy antsika tombo-kase izy ary nataony ho santatra ny lovany isika. Fitahim-panahy lehibe zany, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ao avela ao tena hitoetra ny anatinay zany fiizinay na ny maha-izy anay, maha-izahay anay ao aminao zany amin'ity androany maraina ity, ary tovy milentika ny anatinay zany, izany no fanorenana tsara indrindra hipetrahanay ao amin'ny fiarahanay aminao. De azavela anadino ny maha-izahay anay izahay, ary raha sendra manadino izahay de ampitsahivo anay hatrany reo teny ireo, voninahitra ao Tompo. Amen. Salita in'Andriamanitra. Si vonjire rala vitranao ny famindra vonao mandraky. Ndao ambaratsika tsy manam-paharoa.